sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny fankafian'i Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. baiboly sy kolontsaina, baiboly sy kolontsaina. manatra ny fiarabana ho antsika rehetra indray ny mpankafy an'i Kristy. Salama tsy marofo ve tompoko? raha misy kosa ny tsy metimety dia mirary fahasalamana e. Ny fiadanan'i Kristy no tononay aminao io indrindra. Ny rano mangotraka ho no nasesiky ny afo, ny angady nasesiky ny zarany, fa izay kosa ny fitiavan'i Kristy ny manery anay hitory ny filazantsara aminareo amin'ny alalan'izao fandaharana baiboly sy kolontsaina izao. kolontsaina malagasy izay na dia fiteny matetika azany hoe araka ny fomban-drazana izay tsy hita izay naharatsy azy dia mety misy anitsiny ny baiboly antsika ihany ary tena anitsiny ny baiboly antsika mihitsy ny fandehanana any amin'ireny taiza tantarabe mpanao ody samy hafa ireny, indrindra moa rehefa misedra sy fahasalamana maharitra, olona mifanesy dia mahavantana ny malagasy hatrany hatrany ny milaza hoe gasy io ka dia tony hoe nasian'olona dia tsy maintsy hoentina ny gasy ihany koa. Amin'izao vanim-potoanany mazava izao, atraiza ny fandalantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha mety mipetraka tokoa re hoe nasian'olona e, nisy namusavy e, inona lahy no vahaolana mahomby entina andresena andreny. Asaina indray ary ianao anaraka mpitiavana ity tantara ity isika, ary isitona lesona toy mahazatra rehefa aorianany tantara. Koa aiza avokoa ny mpianakavy mifampilaza dia ndao hiara iaino e. Ity irany antatina mitondra ny lohateny hoe nosin-drazako ity no hiampitantsika indrindra amin'ny fiainonany tantara. Ianao re nosin-drazako sy izay rehetra eo amina, ireo tanàna efa hitako dia manamafiny kantona, ananana ora tora-pasika titore rano masina, titore ala maitso mavana, titore lokon-danitra, nosin-drazako sy izay rehetra eo amina, ireo tanàna efa hitako dia manamafiny kantona, ananana ora tora-pasika tikoreo rano masina, tikoreo ala maitso mavana, tikoreo lokon-danitra. Tikuru
sindrasako sy zarehetra eo amina nefa hotiko kokoa ianao rato mamelany sampina tiako ianao razanahary iray satria mahery no velona no itikinao hanarina anao ho firenetsambatra mahafaly ny mpankafian'i Kristiny manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe raha izaho sy ny ankohonako, raha izaho sy ny ankohonako. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Sylvain Razavindrafara no rivo, Miriam Malalany avy no lila vadiny, Iarlalan'i Kristy no Malandy zanak'izy ireo, Nirina Lalao Estera no Nina Mpanampy, Toto Rapesan-dratana no nilalao an'i Ranakombazimba ary fitiavana Rasolo Arizao no mpiandry mpanompon'Andriamanitra. Tray marary ane zany ry lily. Ai, azafady rehefa voadonako ianao rivo a. Tongotro lefa marary be io raha mbola fananiana domina ihany ka. Fa ianao ve tsy mahalala hoe azafady, efa hoe azafady hoa. Ts, efa mandona olona vao manao azafady, ny azafadinao nga mahasitrana. Ka inona indray ary no tianao teneniko eo hoe raha napoziko ve tsy efa ohatsy ny domiko ny tongotrao? Sady izay koa, manina moa ny tongotrao nataonao ety amin'ny lalana ety e? Tsy fantatrao ve hoe misy olona mandalo anie ety e? Aza manao gisa lahy ho maketsy eo ianao ry lila. Sa efa gisa vavy mihitsy ianao ty? Enao indray rangano avavaka. Enao mihitsy mibekisitina rivo a. Efa manao azafady ny olona mbola inona indray ary e? Raha tafatsangana teto aloha. Dakadakako tsy ananankoatra teo ianao fa de miteny azy zay. Andraisa mifavanao e? De vitanao ve ankehitriny milaza hoe ho dakadakako ianao? Nahoana ny tsy ho vitako e? Tsy ianao ihany ve nandona voalohany teo nefa efa fantatrao fa marary ny tongotro? Aleoko hijanona izany resaka izany ka. Sao de may ao ny lokako. Fa inona marina ny loka nataonao ao e? Inona moa fa tsy tsaramaso sy henomby e? Zay indray le figafiana tsotro zao. Fa figafiana inona indray e? Efa fantatrao fa makarary kibo ny tsaramaso mbola tsaramaso ihany nataonao loka. Eny tsaramaso lena, fa ny maina kosa ngamba zakanao tsara e. Vao maly very lila ny voanjobory, afaka maly tsy esisa. Androany tsaramaso de raha pitso inona indray, katsaka. Aza mila vanindre rivo a. Hitanao fa tsy hisy volana etsika e. Lany amin'ity fitsaboana ny tongotrao ty. Enao raha teo tsy afaka miasa akory. Mahaiza ianao mitantana ry lila fa tsy ny tongotro marary indray no anliana. Mandreraka mihitsy miresaka amin'ity rangahy ty ka. Nde hijery loka fa sao de may ao izy zay. Tena may mihitsy izy zany ka. Tena may. Zay, dory indray nena fenao be vola e. Roviana ary vao mba hisy filaminana ato amin'ity trano ty e. Manao ny rivory lila. Tsy tsaratsiratsy ohatry ny andro ririnao ry mama. Mba karakaro tsara mivady anaka. Lova avy amin'ny Jehovah ny ireny. Endre. Efa miezaka ry mama. Finina mihitsy mahazo azy iny e. Le sakafo ataonao kosa ngamba tsy zakany ka. Tsy haitsony hoe goty ve sa inona. Efa miezaka re ay e.
Ny fikarakarana ny ankizy koa anie manahirana e. Nareo raha teo tsisy manampy mihitsy. Ka hainao fahasahiranany e. Saharen'ny rivo koa moa ty sady lamy vavy. Ny fiainanay aza manahirana. Ny sasalamba koa zao tsy arako tsondry mama. Ny asa fivelomana kely ny menakavy moa dia sady daholo ny manenjika azy. Jereo anie tianao e. Mihamany andro manalina. Ny vehivavy anery lila jerijery. Maninona moa ro mama raha mba mivory ny fianakaviana dia dinihana izay tokony atao amin'ny rivo a. La ny aika marina e. Nareo fianakaviana mbola eo. Eny e. Azo atao izany fa ndraitam-po aminy koa anie tsisy eto e. Dia reraka ary mama ka. Maninona raha maka mpanampy ianao ry lila? Dia aiza indray ny ahita volana karamanana an'izany mpanampy izany? Ohatrinona moa ny karamany mpanampy an-trano e? Tsy 5 alina eo ve? Dia ho fatin'izay 5 alina ve ianao ry lila? Dia aiza koa nefa ny ahitana olona mahatoky ry mama? Ao fa hijerevana avy any ambanivohitra fa le eto ne efa fetsy be. Marina aloha izany. Sady ny ahy koa ilay mangalatra ity tena tsy tiako mihitsy ka. Ny fitandremana sy ny fanaraha-maso no atao tsara e. Aiza ianao no ahita anjely? Ao fa atsoky raha liza dia asaiko mitondra ankizy aty avy any e. Eny ary e, misaotra sahady rery mama. Iny misy 5,000 ariary dia mba ataovy tsara loaka ilay zanako a. Aza pahoriana velively izy fa olona marary io. Marary anie tsy andry aniny e. Vola kely 5,000 mba omeny mama dia ataovy tsara ny lokan'ny zanako, ataovy tsara ny lokan'ny zanako. Tsy mahazo nofon-kena atsasany akory anie ity. Lo raisina lofatsy. Marary. Jereo ane. Lila. Fino ty mampidridridry anao ao rivo a. Avilo ry lila mba apio fa marary ane ay. Fa misy inona rivo a? Jereo ane. Tena miamivoto ihany ny tongotro. Jereo. Sady marary be fa inona ary ty manjoa aty. Ay e. Ty aloha ny ranonao rivo a. Reraka be tokoa nefa fahitako anao izany e. Kay. Tena marary ary lila. Tena tsy tatiko mihitsy ty ka. Oay, rivo a. Rivo? Tena jambena ny masoko ry lila. Rivo a. Tany aman-danitra. Rivo, ohatray, ny tarapika mariny rivo. Losy ty, rivo a. Rivo, fa maninona ianao e? Fa maninona ho a? Malandy, avienao aty e. Ahoana serineny? Avienao e, so ihany ianao fa tsy miverika riva avy. Aingana, bataitsika etsy ampandriana aloha rainao fa teto ambony seza izy teny enjera teto. Tray rery lanitro. Oay, tata, tao tsy mahatsiaro tenany izany. Tata. Ry malandy a, azy ilozanao miana any eo fa ianao mibata ny tongony a dia za mibata azy avy eto amin'ny sandriny eto aingana ianao. Tata, ao ary, zay. Zay, tena mavesatra be izy izany ka tsy zakany kely entaka. Fa manino tata rineny a? Ndana lohatsoy ny dokotera tsy akaikitsika tsy aingana ianao. Moa za hiantso amin'ny bebe anareo amin'ny finday. Aingana ianao, atsy amin'ilay dokotera tsy. Andao hoe mankany aminay fa marary eo dadanay. Aingana ianao. Ay, eny ary. Malaky ianao anaka. Allô, mama. Tonga avaingana aty nareo fa tsy salama be any rivo ato e. Eno a. Zao dia zao.
Ay, aza ely e. Efa manahoana anao zay ry dada? Mbola marary ary malandy aiza ny zandrinao? Mbola any am-pianarana any izy. Mba omeo anitsy aloha aingana ianao e. Itsy amin'ny tavoahangy itsy. Fa inona ity? Omeo aty fotsiny ry malandy a. Dray, fa nga mbola misorotoka ihany dada. Aza mitabataba eo ianao ry malandy fa fanafodiny dady tia. Fa tsy vao mainka ve makarary anao ry io dada? Nga tsy tia ilay nentin'ny bebe teo. Ka efa navarako izy hitondra an'io fa aza miteniteny eo aloha ianao fa bediny neninareo eo ka. Adray ry dada, manimba ny etony io sy mpampianatra anay any am-piangonana e. Malandy a, raha endro zao ianao dia mivavaka ho an'ny dada. Dia anao eto mody aloka. Ody nareo, Pepe, mandroso, fa izy lila reninareo retsy. Tsy ao izy fa lasa ny an-tsena fetifety. Ay, aleo amirivo ary zay loha e. Ao izy matory ao. Ody rivo a. Mandroso ry mama. Manahoana ianao anaka? Efa ho faty angamba ry mama. Aza miteniteny foana eo a. Ty misy tambavy efa netiko. Tenehana hono ty dia mahasitrana anao. Ino ny sotroina? Dia atao ahoana zany le fanafodin'ny dokotera ry mama? Ela fiasa be. Aleo ty indray aloha no atao. Ay, ary izy ty olona entiny mamy ty e. Ay ve, izy no anampianareo ato ry rivo a. Sa ninona no anarany fa ninona ny fiantso azy hony. Ao miarahabolina ry kala. Manahoana tompoko? Izy kosa mpampiasa anao a. Tsy salama izy io. Le vady mbola ho avy eo fa ataovy tsara ny asanao ry ninona. Eny tompoko. Zay aloha ry rivo a. Tsy androko lila. Mampamangy any fa efa misy olona miandry any an-trano. Raha mpitsondray mandalo eo. Zay fa velominareo e. Veloma ary malandy a. Velomy Pepe. Zay vao vity marina. Reraka ihany ka. Dia inona indray ny ataoko madama? Aleo ianao aloha mandeha matsaky e. Aiza ny vola ary? Nefa mbola tsy mivoha anga ilay pompo zao. Fa firy zao? Oy, eny marina. Aleo ary miandry kelikely e. Mampalahelo ato fa sahirananao madamako. Sofa nahazo anao zay fa tena enjana aloha e. Zay mihitsy e. Ty raha misehako tsy salama ty sisa manahirana. Ndrisy mantsy fa dia tsy tafatsangana tsony izy. Io ve tsy nasian'olona madama? Nasian'olona ahoana ary ninona? Nisy olona tany aminay oatra n'io mihitsy. Zany a? Dia natao ahoana e? Misy fanafody mahasitrana an'io any an-tanàna madama. Zany very ninona? Enao ve madama tsy ilazako a. Nisy olona tena mahay an'ireny mihitsy. Sady sitran'ny dokotera zany io. Any misy mpahay azy. Zany ve? Dia ahoana zany? Tsy alenao entinany izy aloha mba ialana nenina. Andriamanitra aneo ny tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Ka ahoana e? Dia vitanao ve ny mijery azy ijalijalo ohatr'izao e? Nefa ianao ihany aloha io e. Zosikevitra ihany a. Afaka tsonany any tanàna dia manomana toerana andraisana antsika dia atsona makeny ilay olona. Sady ilay olona mivavaka e. Sao dia izay mampatahotra anao. Mivavaka ilay olona? Aleo aloha dia ho hita eo izany ry ninona. Ho resahako moramora rivo dia ho ampitaiko amin'ny fianakaviana ihany koa dia ho hita eo e. Eny e. Resao ihany aloha fa sao mba mahasoso mahapety e.
any ambanivohitra izany nareo? Aleo aloha izay hoandro malandy a. Nareo telo-damy jana any amin'ny bebe anareo mandra-pahatonga anay a. Any a dia endry tsara. Tsy aleo ve entina any am-piangonana dady? Entina any amin'ny pastera na any amin'ireny mpiandry ireny? Aleo amin'ny manaraka izany ry malandy a. Sady zanga misy devoly. Ka sao dia tsy mandeha any ny sitrapon'Andriamanitra ry dada? Aza miasa saina be amin'izany ianao ry malandy a. Ataovy tsara ny fianarana dia tazao tsara ny zandrinao. Sady malahelo na resiny eny ane izay. Vetivety izay dia tafaverina ry malandy a. Sa tiandria raha reto foana ve dady? Ka izay indrindra mako. Aleo aloha dada tsaboina tsara. Sao dia maty eo dada dia tsy manana dada tsononareo. Andray kosa. Ka zany ka. Zay a? Mifafaka ho an'ny dady izay a. Eny retsy a. Ary andana aloha mba alaivo kely ilay tambavika eo sotroko e. Eny ary. Ato nareo matory a. Ay, misaotra ry ninona. Milamindamina tsara ery ato sady madio rivotra. Itsy vata lehibe itsy fotsiny no aza sokatsikavana. Misy zavatra olona ao mantsy. Eny re, dia atsoy ary le olona e. Iza moa ty fiantsoanareo azy? Ranako e, Ranako ny anarany. Ranako? Ie, zay aloha fa lasa a. Ndao ary e, aza ela hoe mantsian-dranako. Efa mitridritridry mafy ao rivo. Ieny madama. Tena bizana vao tonga diry lela. Fa mba tena tsara toetra kosa aloha ty ninona nareo ty e. Hita ho arivo. Zay dia namonondro zareo akoho mihitsy tsika. Eny e, mahafinaritra ty sady mbola tena mitana ny soatoavina malagasy zareo. Amonoana akoho ny vahiny. Hafa ihany aloha ny soatoavina malagasy e. Fa azao koa. Ny rivotra ty madio. Ny tanàna kanto dia kanto. Ny olona malala fomba sy manaja be atsika avokoa. Mahatamana ka. Zay indray fa manao fihetsehana ilay tongotro ry lila. Tena manaitaina mafy ahy mihitsy. Marina tsy mila atorana. Mitonia aleo rivo a. Rivo. Amin'ny fomba ahoana ny fomba hitoniako amin'izao ry lila? Tsy aminao ny lelo dia hainao ny manisina. Rivo a, ity aloha misotro rano ianao e. Aza mba manao vain-draha latsy marary ianao ry lila fa tena marary ane. Esoriany iny ka. Ka sotroy aloha aty. Esoriany iny ry lila ka. Dray fa topehanao tsotro izao le rano rivo a. Efa miteny aminao hoe tsy mila marary ary lila. Dia aza mitridritry mafy loatra re rivo a. Noho ny manodidina daholo. Tena marary ary lila. Marina tsy mandre mifidridritrinao avokoa ny rehetra. Tsy raharahako izany e. Marary ahy. Tena marina tsy aza manodina izan'izy zao mahazo azy zao. Ode, ao ve? Aiza izany? Aiza? Ay, zay le olona. Soa fa tonga izy marina. Mandro soa re. Dray, efa tonga mipahay azy. Tsy abafiry ny ombona andrasana io. Ato re tompoko. Ato ihany e. Ato ihany fa tena marary. Etsy eo jereny tsatsisy. Io mihitsy tena ay tsy azo kasihana mihitsy ane izy io ry ngaranako e. Marina tsy tena ila atorana mihitsy. Manganiany mihitsy ane izy zany. Saingy vitatsika io. Vitatsika. Dia mahatoky anareo ary ngaranako fa tena efa lany aika fa aty zao ny tena fanantenana.
tsisy nandaly teto amin'ny ranonako ka ny alamainy. Engane ho tanteraka ny ny teninao ringaranako fa zay fitsaboana rehetra nataony hatramin'izay ny alamainy ohatry ny nandevina alika fotsiny. Aza matahotra ianao ry isa moa izy teo. Rivo ny anarako dia Lila ny anaran'ny vadiko. Aza matahotra nareo zaho jerena dia mangano lanitra, tsy maintsy manga foana ny lanitra miaraka amiko. Ranako iza tokoa moa no fetsonanao zany. Ranako mba simba. Ranako mba simba? Zany fe tsy zava-doso ty raha vely rano mba simba. Aza taitra matokisa masina ozy. Engane mba omby ty indray mitoraka ty rivo sa ahoana ozy ianao e? Tena zany mihitsy ry Lila. Marina tsy hanao fanatitra ty mihitsika raha sitrana soamatsara eo omembonahitra any amin'ny masina. Manatera atao misimisy ilay fanatitra. Masina ozy, masina ozy. Reto ary ny sakafonareo hariva madama. Misaotra ary ninona. Dia aza dinoina ilay fanafodina sainy natao iny rehefa ataoko e, misaotra. Ary efa rendrika sahady izany ko. Zay mihitsy izy vao nahita tory hatr'izay. Isan-kalina fa nidridridry foana tao anatin'ny 4 volana izay. Zay rehefa misy ilainareo dia afaka atsoina ihany ao ambony ao e. Tafandrimandry nareo madama. Tafandrimandry koa ianao e. Malahelo any zanako azany. Anizay izy telo tahakely. Raha teto izay ry zareo efa mivavaka alohan'ny atory izay dia namaky baiboly. Indrisy tsy maintsy mibanjina ny asitrana ny rivo ahy e. Zako moa ty tsy nitondra baiboly raha teo. Ary andraso e, itsy ambany vaditsy toa misy baiboly kely voatsindry aleo hoe ho sotomoko moramora. Zay filazantsara kely izy zany. Fa dia efa feno vovoka sy maloto be ery koa ty iziko. Marina ty tsy avoany sery. Ka tsy mety ty. Aleo hijanona. Raha pitso mazava vakina raha manam-potoana. Sady izay ny jiroko moa ty jiro labozia mitsilopolopoka. Tsy avakina sora madinika akory. Ary alao atory amin'izay ka rendrika ny arivo izany e. Aodiny ato e. Ninona? Mandrosoa? Natory tsara ve nareo tato e? Tena sambasamba natory tsara. Tsara kosa izany ko. Nanahoana ilay tongotra ramose? Io ka efa mba metimety ry ninona. Efa nihena teo sahady ilay fivotosana be nankeniany iny. Tena misaotra ary ninona. Mahay ilay olona. Efa lazaiko anareo fa izay tonga aty tsy maintsy sitrana. Dia raha oviana izany tsika no hody ry Lila. Ino tokoa? Aleo matory anio dia rapitso maraina mody. Ay, mety izany e. Lao izany mihitsy no atao ry Lila. Dia anareo manohy fanafody? Kosa. Dia mbola miverina eo izany ranako. Mbola ho avy eo izy maraina. Dia miverina eo izy hariva dia zay ny farany.
tsotra ihany kosa akaiko misaotra trany rery ninona mankasitraka anao e. Tena matory be indray rivo izany ka ny androko moa ty maizim-bolana be ao velany eo. Nety tsara tamin'ny rivo aloha ilay fanafody. Zaho zany ny somary mahatsiaro mangatsikako. Mariny. Oe, fa toa mato azy izany lapozy izany marina. Ary finony izany rivotra mitsoka be izany. Oay, marikoditra be azy izany. Rivo rivo. Tsy mahatsiaro velively rivo ka fahinary ty e. Kay ohatra misy misafo ane izany lohako izany e. Ay fahinary izany e. Mela ay oka e. Ary misy manakeda. Kay matia kay tsy afaka mikika marina. Kay matia matia. Maraina sahady ty ny andro. Marina tsotra maivamaivana. Ohatry Lila, fa maninona tenao e? Marina tsy togina ohatran'ireny sifotra nalanto reny. Lila, Lila. Tena vizana rivo. Marina tsoatran'ireny olona nahita matoto reny ka ndao ahorona netana dia andeha ka. Tena hafahafa ny alina ka. Manahoana ny fenao izao rivo a? Tena efa salama e. Efa niaina be ilay tongotro ny voto teo. Marina tsy efa tena maivamaivana ary Lila fa ndao ody a. Tsara izany. Ndao ary aizy ninona teo? Tena netika. Efa afaka niasa sahady ty rivo. Tsara be. Fa izany eo ary mama nohatra misy manindry foana isak'alina. Alamino ny saina ry Lila. Ary lasa izy ninona e? Lasa niantsenana izy ka. Izao ry izy mivady a. Mba handefa vola any an-tanàna fa saika haka vola aminareo. Fa tsy voaray volana mahery ve izay ianao no teto e? Ny karamanao azy efa lasanao tamin'ny faran'ny volana teo dia inandray? Fa ohatrina ny ilainao ry ninona. Zavatra nahitana soa anenao e, mivato ara raha ahitana soa osora menakako. Ianao indray ve? Ohatrina ny ilainao? Telo hetsy Ramsey a. Telo hetsy fotsiny. Ay kosa e. Fa ataonao ina daholo izany vola be izany ry ninona? Tsy manana an'izany kosa aloha ahy e. Ka omena an'ilay ray aman-dreny koa any ane izany ry madama e. Tsisy ka? Ary Lila. Zava-dehibe nataony ninona antsika tamin'ireny zanarary reniko. Aleo fa akavansa dia omeko ny volanao ry ninona. Vao aingana ane ianao no miverina ny asa ve nefa dia akavansa sasada rivo a. Ny teo aza mbola tsy voaefa akory. Mba saintsainy ihany la. Aza sina problema be ry Lila. Zay fa raha riva ry ninona. Misaotra Ramsey a. Saotra betsaka anao. Ody ry ninona. Bebe amin'ny malandy marina. Ahoana retsy a? Mandeha tsara ny asa? Toa mitsotsotra eto ambony fandria zatondria. Aizy Lila. Izy lasa natsaka avy za reraka be dia nasainy tsotsotra eto aloko. Mba hangalao rano mafana kely aho hosotroako ry ninona. Ao an-dakozia ao ny termosy dia maka aho e. Lasa hafahafa koa ty ninona ty ka.
marina tsisy indray tia my patron. Neny a! ahoana izay ry malandy? Nahoana tsika ho ara manao fitaombavaka e? Hatramin'izay nahatongavany saninina tato izay ne dia tsy mivavaka mihitsy tsika e. Ka reraka be ary malandy a. Andana aloha tonga dia matory ka. Ndana aloha zany zanako izany. Tafandriamanitra neny a? Tafandriamanitra anaka. Tena tsy mahita tory azy zany ka. Riva nefa tia mihevitra dia mihevitra. Ahoana indray ary? Inona mihitsy ty? Isan-kalina zao dia toa mahatsiaro tena ho hafahafa zany a. Kay! Zay indray kenda fiza foana manan-kenda io e. Izy io ay kay tsy afaka miteny tsy maly eo beokorona dia kely azy. Kay Nenya, fa maninona ianao e? Nenya, Jesosy da io neny. Afao izao hery mampahory izao izy. Afao izy Jesosy a. Mpanafaka ianao. Afao neny. Fa naninona hono nenonareo indry malandy a? Manonofo ratsy foana hono izy ry minina. Misy manindry amin'ny alina. Dia lasa izy iny zazy zao? Lasa ny dokotera hono izy fa fanina be. Ay, nga indrindra valoha. Ie, tsisy mpampianatra izay dia nody aloha. Ay, tsara zany. Ary aza mitaredredra fa tambitsy rano itsy retsy a? Andray kosa ry ninona. Mavesatra be ny ireo sobe ireo e. Tsisy an'izany fa batao io e. Batao aingana. Sobe anankidimy kosa ireo ka. Sady tsy tokony anao very ninona no anao an'ireo a. Aza be fa malena ary kiala kely a. Aingana ho a. Batao reo. Sao dia mahazo ny taka be eo a. Kay, dia vitanao ve mandaka? Aingakaingana e. Meko ny taka eo. Fa ahoana indray tianao mandray takitiry lila? Vehivavy ka mivelona, tsy mahavaha-tena tsy. Ka marary ary ry mama. Tena marary a. Tsy mahetsika eto am-pandriana e. Fa marary ahoana e? Ianao mihitsy tsy te hitsangana eo, tsy te hanao ninninina. Oka kosa ry mama. Efa fantatra ohatra izay ngamba fa mba vehivavy manao izay mety any a. Hitanao tamin'ireny rivona rary ireny fa ny kely anafatratra. Nefa izao dia raha mba marary a. Tsy misy fitserana akory any aminao na ny kely aza. Fitetaha eo ianao fa irivo matsy hijanona aminao eo. Dia efa miteny azy izay. Mama, miangavy anao ahy e. Raha mba mety re dia mba omeo vola kely any andehanako any amin'ny dokotera fa irivo anie tsy manome mihitsy e. Maka vola foana ninona. Tsy manam-bola intsony izay. Ny adalanareo mibetsakako. Na zao paozinao izao ara ve dia hamoaka vola aminao eo rivo e. Fitetaka fotsiny eo. Andriamanitra, mafy loatra izany tena mamy izany ka. Marina e. Tena mafy. Aiza ianao Tompo? Fonjeo ahy. Neny a, maninona raha alefana io ninona io e? Neny azy tia marary dia mbola ho alefa indray ve ninona? Izany e takataka foana isan'andro e. Jereo a mangana be mihitsy ny tongotro ny tanako sady finoany a. Asa mibata n'ilay soantsika mavesatra be reny a neny a.
marary be ny lamosiko. Dray, marina ve izany ry Malandy? Tsy rariny kosa raha izany ataoninona? Sao dia mba mamorona ianao ve fa tsy fitiavanao azy? Tsy mamorona izany ary neny a. Zaho mihitsy nataony ady dia mitsaly be ahy. Sao Malandy a, neny ato efa tena reraka. Fa raha mba mety a, danenao makany am-piangonana dia atsoa pastera. Asaivo mitondra mpiandry izy hivavaka ho an'ny neny. Marina hoe neny, faly be a, tena faly ahy e. Lasa neny a. Ndananaka, izay neny fonana kivavaka. mandehana moramora na izany aza dia jereo tsara ny lalana sao dia voatona amin'ny fiarany ianao e. Jery tsara aloha vao mepita. Efa haiko mijery tômôbila ary neny a, sady efa hitako koa neny lalana e. Tena mandreraka mihitsy ilay fiainana ka. Ino ny kitapoko ry Lila? Fa nahoana dia atsipotsipo ohatr'izao ity kitapinao e. Fa nisy inona? Ka mandreraka e, makaleo. Fa ahoana indray e, inona ny olana tany? Zato efa tena vizana, mbola ampiny izany olanao avy an'izany indray. Fa nisy inona e? Ka voaroka ane ahy e. Marina tsy izay alemana ny saoana avokoa. Inona tsara hoe rivo? Voaroka ho aho. Voaroka tamin'ny asanao ianao? Zay indrindra. Voaroka androany androany ary tsy mahazo miasa tsonony. Lozinina kory izany e. Kivy ary Lila. Vao eo tsika ny lany vola tamin'ny fitsaboana dia izao indray voaroka amin'ny asa. Tsisy atenaina tsony e. Marina tsy tena miangatra angambo izao Andriamanitra izao. Fa misy ve izy ry Lila tsy mahita izao fahasahiranantsika izao no mbola nalany tamin'ny asako ihany a? Ka izao kosa ange mahagaga rivo e. Rehefa misy ny fahombiazana eo amin'ny fiainantsika dia tsy mba mahatsiaro azy kory tsika. Rehefa misy kosa nefa ny olana dia izy indray ve mentsika tsiny e. Andao mba hivavaka amin'izay rivo a. Za zao vao naniraka ny Malandy. Nasaiko ny antson'ny pastera sy ny mpiandry any am-piangonana azy zareo fa tena tsy vitako tsony ity e. Hivavaka ahoana ry Lila? Nahoana raha andao hiverina any amin'ny ralakom-bazimby toa ohatra mba nahita-pahombiazana ihany ana izy tamindritsika any anarary reny e. Sady iny ve tsy hay anarim-bitana sy noatra izany? Ka tsy te herika no antsony a. Enao sitrana fa izany indray tiany taona rary. Ka izany indrindra anie nandehanana any e. Marary anie ry Lila mila mpanao fanafody fa tsy ny salama e. Tsy andeha antsony ka tsy hoany ahy e. Tsy azoko mihitsy ianao. Sady io anie mba fitsaboana nentim-paharazana e. Tsy hita izay maharatsy azy. Sady tsy mandany vola raty io ary amin'ny dokotera ianao tsy indrona indray mandeha dia mandany ohatrinona. Tsisy fetraikany akory. Rivo a, efa tapaka ny hevitra. Hiandry ny fahatongavan'ny mpanompon'Andriamanitra eto aho e. Sa tsy andeha. Hitako fa atao vao mahay mampidi-doza antsika ilay tany. Mahavonjy-poritra fa tsy mahavita taona. Ka asa maizina mihitsy angambany ao ambadika ireny. Aizako hoe ranakom-bazimba. Nanenenako e. Ka zay le mahavoanao ry Lila. Be tsy mino. Dia io ne araka le lazain'ny Baiboly hoe tonga avy aminao araka izay nonao dia jereo fa tsy mandaitra aminao tokoa le izy e. Fa alao izay sy ninona andeha hoany aloha angoronetana hiala nenina. Nenina ahoronnetanao dia andao hoany aminareo tsika. Zay Ramsey, misy tsy metimety indray nga ianao. Ahorono hoany etantsika dia andao andeha hoany amin'ny aranako tsika fa misy olana. Hay, andao ary za tsy izy dia tsika isanao rery mandefa madama mijanona. Alao hijanona any fa mafy loha e. Sady izy ane ohatrany tsy dia mino ry ninona ka sao dia manota fady ihany e. Hitako marina izay mampivaralila any fotsiny eny.
ndao zatsy izy iatsy ny tanana raha amizay ho tantanako raha miserivo tokoa ne re olona dia tena ody aizy izay olona e fa izy zany ndrinina marina tsoatran'la pastera sy le mpiandry angambo zany nafarany lilo zany fa andana jereo roninona iza tsara hoe raha mise zany tonga ao zany mpiandro hoe raha mise azao dia raha mise ny tokony hamohan'izany fa tsy za andana voay roninona finy ty mampangovotra anao a fa ianao ve misy devolo to vao maheno hoe mpiandry dia matahotra tsy andana raha mise za ndray ve ny rahanao roninona andana vao zao olo zao tsy andeha ho a fa ataovy izay ataonao raha mise dia aninona ianao raha mise manahirana mivadika amin'ny ora farany inona ny ataoko raha mahita an'izany olona ho zany izay olona fady an'izany mpiandry zany kino mandrosinareo tompoko ohatry ny hafahafa ry zareo ty olo ty izany marina tsy oatra ny to avy dia mahita endrika maiziny izany aminy sady to kodikody be ny izy izany mandrosinareo tompoko andao ry zareo androso dia hira fiderana avy hatrany ka hanomboka amin'ny fotoana nidinika manaraka eo ihany fa ohatra ny mahatsapa zavatra fahavy izany indrindra moa amin'ity vehivavy namovaravarana antsika ity marina tsy tena demoniaka mihitsy ity vehivavy ity tonga dia sao ry zareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery Nazarety avela hoe nantitina sambavana samy maizina miala amin'ny anaran'i Jesosy miasa maizina rehetra sy mifanay ratsy rehetra titina amin'ny anaran'i Jesosy ary tena misy devolo mihitsy tia ninony ty marina tsotra ireny mpamosavy ireny mihitsy izy vao niasa le mpiandry tena nitahiry mpamosavy hatrano mihitsy ahitato raha zao mifandehany ka amin'izay izy dia mpamosavy malemy ny ato an-trano ihany na ripany sy ataony tsy afametsika ary izay zany nampatonga ny lila hoe manofo ratsy sy misy manindry foana isan-kalina alao hoe sany eo aloha hita eo mifandehany tena naneho ny voninany Andriamanitra mariny avy hatrany dia toy nisy fatorana be ny vary eny taty amiko niariary teo koa fa nampiatranontsika tato an-trano ny olon-dratsy so ihany fa tonga ara-potoana reto mpanompon'Andriamanitra reto fa saika lasa tany amin-dranako teo indray marina raha tonga an'io tany indray tsy endrona hita maizina ohatra ireny tainombona tsetsidavaka ireny jerenao tokoa ny ery fa vao vita ny asa nataon'ny mpiandry teo dia ohatra n'ireny ny zavatra nisokatra ireny taty amintsika tsy ho atsapan'izany ve ianao ary hitako ohatra ny tsy tongatonga saina sy manaiky izay lazainy io zany foana angambany manana fanafody be manaiky io aizako telo hetsy ny dadiaviny le indray mandeha ery tonga dia nakavansa avy eo indray roa hetsy tonga dia nomeko azy efa voaroaka amin'ny asako a vao tonga saina hitako falery izy teo hoe andeha hiverina ho any amin'ny ranako mba zimbinareo izany efa amin'io toa misy mamatotra eo ambony fandriany izany reraka sy mipitrapitra fotsiny tena famonjen'Andriamanitra mihitsy reto mpanompon'Andriamanitra tonga reto fa aleo tena hifantoko amin'ny vavaka dia anaiky izay toromarika amin'izay amin'izareo ka izany indrindra rivo
mbola mitohy ny dinidinika ifanaovan'izy ireo amintsika e. Aleo ihany no vavaka, tena mpamosavy tia ninona. Ary tena ny hamotika ny tokantranoko mihitsy angamba ny tena tanjon'ny kalakely io a. Finina indray e, so ihany fa mahery Andriamanitra arivo a. Mahery Andriamanitra na dia nampiasa ny odiny azy ninona. Tena zaho mihitsy ny tiany kalakely io asiana amin'ny ody fity angambany. So fa nalaky tonga ny malandy taty an-trano pastera sy ny mpiandry. Fa misaotra an'Andriamanitra lehibe fa tena miasa mahery Andriamanitra ka vao niditra le mpiandry tonga dia nangofotra izy. Misaotra an'Andriamanitra tsika ry izy mianaka fa vita soma tsara ny asa ary tsarovy mandrakariva fa mbola tena tianareo Andriamanitra. Matoa navelan'ny sery ny zavatra nitranga androany ireny, ny amotika ny tokantranonareo mihitsy ny tena tanjon'ilay ratsy tamin'ireny ary nanome fitoerana ho an'ny devolinareo tamin'ny fandehanareo tany amin'ilay hoe ranakom-bazimba izay ary ataovy anatra ho an'ny sisy izay, aza atao mandromany telo tsony. Fanampon'izay koa tsy mety mihitsy ny nandraisanareo an'inona, tena olona mpilalao-ody sady mpamosavy ninona. Jereo any ny fiainam-panahinareo menakavy raha nandeha amin'izay lomony hatramin'izay natongavany tato satria ny antanjony dia ny amotika amin'ny fiainanareo. So fa tena tianareo Andriamanitra arak'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 10:12 manao hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary indringana, fa izao kosa ho Jesosy ho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be lehibe. Dia raiso izy aza miandry fotoana tsony, miorena tsara dia aza manao fitandro tsony. Rehefa miankina amin'Andriamanitra dia Andriamanitra rery ihany ivavahana fa aza mipirafesina amin'ny sampy. Izay fa dia mirary soa antsika rehetra e. Mankasitraka indrindra tompoko tamin'ny nataonareo anay, tena tsy voavalinay ary tena nifatora amin'ny maizina tato izay menakavy raha tsy tongonareo saingy so fa tanan'Andriamanitra namonjy sy nanafaka anay tokoa ianareo e. Tsy sitrany tokoa ny havery anay raha tsy fanahy fa ny hamonjy anay sy ny hanavitra anay mba ho velona izahay. Dia mankasitraka indrindra tompoko ary aza matahotra fa ho avy izay menakavy amin'ny lahady izay dia fa ho avy eny am-piangonana eny ary manomboka izao raha izao sy ny ankohonako dia anompo an'i Jehovah izahay. Amen. Sany fifaliako rivo maharehan'izany teninao izany. Raha izaho sy ny ankohonako dia anompo an'i Jehovah izahay, miombona aminao arivo ah. Jereo any malandy kely e. Zay izany fo andeha hiara hifavaka amin'izay tsika. Eny anaka, tsy nareo ankizy rery no alefa fa andeha hiara hifavaka tsika. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe raha izaho sy ny ankohonako, raha izaho sy ny ankohonako. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Silva Razavindrafara no rivo, Miriam Malalany avy no lila vadiny, Ialalan'i Kristy no malandy zanak'izy ireo, Nirina Lalao Estera no ninona mpanampy, Tojo Rapesandratana no nilalao an'ny ranakom-bazimba ary fitiavana Rasolo Arizao no mpiandry mpanompon'Andriamanitra.
raha izaho sy ny ankona kokosa dia hanompo an'i Jehova izahay. I Josoa no ny teny izany teny malaza amin'ny Baiboly izany ary isan'ny lohanteniny tantarantsika. Voarakitra indrindra ao amin'ny Josoa 4:20 ka ny 5:10. Aleo ngalo ho vakitsika manontolo mihitsy e. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ny dika teny ombonana eto Madagasikara no eto am-pelantanako ka makiko izany aminao ankehitriny. Manomboka eo amin'ny 4:20 hatratra eo amin'ny 5:10 hoe dia hoy ihany Josoa hoe koa ankehitriny manajany Tompo ka manompo azy amin'ny pahitsiana sy fahamarinana. Ary io ny Andriamanitra izay nitompony ny razanareo tany ampitan'ny Eufrata sy tany Ejipta ka manompo ny Tompo. Nefa raha tahiny sitrakareo ny hanompo ny Tompo dia fidio an'io izay hotomponareo. Na ny Andriamanitra izay notompony ny razanareo tany ampitan'ny Eufrata, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo. Fa izaho sy ny ankonako kosa dia hanompo ny Tompo izahay. Safidy lehibe apetraka Andriamanitra amintsika io. Ohatra velona nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra fa izay. Safidy hatrany ny fiainana. Na ianao hanompo an'Andriamanitra velona, hanompo azy irery ihany. Na ianao hanompo sampy. Ary io tsy misy hoe misabaka zany mihitsy aza. Fa rehefa misabaka ianao izay dia efa miandany amin'ny sampy ianao izay. Na ianao rehefa mivavaka dia tena mivavaka manompo sy miankim-potanteraka amin'Andriamanitra. Na ianao rehefa sady mampirafy an'Andriamanitra amina ody gasy amin'ny fandehanana mankany amin'ny mpitaiza sy ny mpahita, any amin'ny fandehanana any amin'ny gasy isan-karazany, dia efa miaina ao anatina fampody sampy ianao izay. Ary namboly zavatra ratsy samihafa teo amin'ny kolontsaina malagasy mihitsy. Ny fisian'ny karazana finoana, ny fitahian'ny razana, ny resaka vazimba, kalanoro sy ny maro tsy voatanisa. Ary ao ambadika izany dia misy heriny maizina tokoa. Soa ihany anefa fa manana an'ilay Andriamanitra velona izay voarakitra ao anatin'ny Baibolitsika. Ka na mety efa nisy aza ny kolontsaina samihafa izay nitaiza antsika, na nitaiza ny sasany tamintsika, dia tsy voatery ho voafatotra sy hijanona mandrakariva amin'irenitsika. Te hanafaka anao ny Tompo ry havako. Meteza nanapa-kevitra amin'ity anio ity. Eto am-pianonana ity fandarana Baiboly sy kolontsaina ity. Everin'ny fiarahamonina fa tsy maintsy atao ny fandehanana any amin'ny gasy, indrindra rehefa nataon'olona ilay zavatra iray, nasian'olona iny, kika iny, sy ny sisa sy ny sisa. Fa tsarovy fa manan'Andriamanitra mahery isika, izay ambaran'ny Jaona voalohany 4:4 eo amin'ny 4 hoe re anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra rehefa naharesy ireny, satria lehibe izay ao anatinareo no izay ao amin'izao tontolo izao. Mety misy tafika ary ve mitady hamely anao, mety misy olona mihitsy miketriketrika mosavy hamelezana anao, mety nisy olona mihitsy tena hoe na nisy anao na nisy tsatoka teo amin'ny fiainanao, na mafiaretina miaramila ny Satana tsotra izao ampiasain'ny devoly ny gafiana tanteraka ny fiainanao. Dia tsarovy fa Andriamanitra no aro sy hery ho antsika. Ary izy ilay ambarantsika hoe
tompoka ianao, tsy misy soananako, azoko arina aminao. Moa tsy izay indrindra ve ilay voarakitra ao amin'ny Salamo 1:40 e? Andininy faharoa. Be ireo efa nahatsapa, fa zava-poana ihany ny fironana, koa zavariana ary raha mahatsiaro tafika ianao eo amin'ny fiainanao hoe andeha haka ody an'izao ody an'izao, etiko andresena an'ireny. Fa ampy dia ampy loatra, sady tena mahery, lehibe fa tsy kely ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Antsoy aho dia hovaliako ianao ka ampisehoko zavatra lehibe sarom-patarina izay tsy fantatrao. Indrindra ny tompo ao amin'ny Jeremia 3:30 ny 9:1. Aza misalasala miantso an'ilay Andriamanitra velona, fa velona mandrakizay ny tompontsika, ary miasa manan-kery eo amin'ny fiainantsika. Dia isika rehetra samy ilaza toa ny Josoatoko hoe fa raha izaho sy ny ankonako kosa dia hanompo ny tompo izahay, hanompo an'i Jehova izahay. Hoenontsika ary ny ampahany amin'ity iran'ny tarika anazy ity hoe na baiboly na ody-gasy. Dia izay ihany koa no hoentin'ny mpankafian'i Kristy mamarana ity fandarana baiboly sy kolontsaina eto anivon'ny radio vaovao Mahasoa ity. Ny hain'ny tantarintsika teo nandray ny lesona ihany koa, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara. Hoy ny Tesalonianina 1:5, andininy 2:20, fadio ny fanao ratsy rehetra. Andininy 4:manandrakandrana tena mahita faisana idirandoza be debe de fikafika indadarabe ambozina ianyandozina fanafody nefa miala tsy matory manofo ratsy mahitorera kendakenda ny losifera ary ny oso menaka lasa midany sampasana efa tsy isa lasalana misy mpampisahoantana matsikaikindrindra momba ny endrika Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa, atolotry ny mpankafian'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy kolontsaina. Baiboly sy kolontsaina.